ataovy fitiavana na nofo sy rà. Fizarana voalohany amin'ilay tantara no soratany isederana antenaina Rabearnala. Ho velomin'ny Saoly Rakotina Nahary sy Nanja. Miaraka amin'ny Rahalala, Faly, Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra raha teknika Mamy Arivony, Mana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Tena tratrariva be aty andalana ty marina. Ny lalana lehako nefa mbola lavidavitra ihany. Zako efa mba niezaka ny ala lolo tany Antananarivo ihany saingy imbetsaka mihitsy zao no voaterin'ny janona tetỳ andalana no ty moto ty simba lava. Nefa nge dia efa nijereko tsara tokoa izy ty vao niala tany ankeo raha ny tena marina nefa tokony ora telo alohan'izao tany hoany nefa tonga raha tsy nisy an'ireny fijanonjanonana matetika teny andalana ireny. Zako efa mba niala maraindraina ihany tany. Tia zao vao tonga eto amin'ny sampanana amin'ny film makany Ambolotraizina. Eto mihitsy no mivily. Hoay, zay indray fa ohatran'ny hafahafa ny accélérateur'ity moto ty raha zo hoe tena ohatrany tsy miakatra mihitsy izy zany. Andrasa aloha hijanony etsy amin'ny sisiny etsy dia jereny izay mahazo azy ka. Ty vao tena grave fa hay tapaka mihitsy le câble. Aleo aloha tsoahana tato ty ka. Aiza moa le tournevis teo. Ty eto ka. Zay. Tena soa ihany efa zatra mivatsy ry réserve ato foana ka. Indrindra rehefa manao ty lavitra tahaka an'izao. Aleo aloha tonga dia soloina aingany ty aloha dia aleo anararotra napy akanjo mafana ataoko ambony ty akanjo ba ty fa tena tsy ho laitra mantsy ny hirifiry eny andalana sady tsy maintsy andeha mafimafy amin'izay fa efa tsy dia miraikitra ntsony ny accélérateur'ity moto ty ka. Ataoko fa tsy andeha mora tahaka an'le teo ntsony mandra-pahatonga ka ny an-tanàna mihitsy. Lasa amin'izay zao
mety misy eo amin'ny ora ray sasany eo sisa angamba dia higadona ny tanàna nanosy mahavelona ohatra hoe andraso hoe misy sampanan-dalana roa reto dia izy amireto moa zany zao no tokony andehanako e ohatrany tsy tadidiko intsony ty lalanyity misotra miankavia moa sa misotra miankavanana raha tsy diso a ohatra ny lalana mifandray ihany anefa reto rehefa ary aloha aria zany tokoa moa ve sa ahony dia izy amireto lalany reto zany no arahako ka raha ty moa tsy mifandray reto nefa misotra lalana hafa ndray ty tsy zay ve vao very any ny fotoana mandeha ny lasantsy ihany ko lany dia zay a vao taraiky aty akodaoda be aty tena tsiro mihitsy aka mariny andraso aloha iantso any entsoa dia antany azy fa izy zao no mahafantatra sy mahatadidy tsara n'ity lalanyity ie aleo zay no atao izandray re le finday ako teo ty eto ka ohatrany tsy misy rezo koa ary izanyko misy fa tena ambany be andraso hoe somary isaka kely hoe eto ve zay ka eto angamba mba azoazo zay fa maneno ty le ty to tsy misy mandray mihitsy ko ary izy zany nefa normal zany satria mihina fefa matory izy am'izao nefa aleo aloha averina ihany Allô? zay koseny allô Ientso Fa ahoana lesy soa ihany efa nahazo andry Fa maninona miantso alina be? ka misy olana kely io Ientso Maninona? ka tonga eto amin'ity sampanandalanyity ho aza dia tsy tadidiko ny lalana na miankaviana miankavanany dia zay mahavery hevitra eto fa angay laha io moa zany tsy mbola tonga foana hatramin'izao ka mbola ety an-dalana mihitsy hatramin'izao fa ahoana koa zany fa tamin'ny firy elany niala taty dia hatramin'izao hoe dia mbola tsy tonga foana koa na dia inona azy ka tsy zany rehefa tena nariny ty moto ty mihitsy efa impiriny janona zao teny an-dalana hoy ndry tena efa nifiry nefa zao andro zao ka za tena tsy afaka nandeha mafy mihitsy raha tsy zany ve ho taraiky maizina tahaka an'izao dia aiza zany zao hoe misy an'lahy io ka hitanao mbola voavy afaka an'le fiakaram-be teo ataponam-bohitraizina vo afaka an'le lalana somary miolakolaka io andrekako voany foana ve hatramin'izao ka tsy afaka manoatra ary retsy efa zay nambarako andry zay fa imbetsaka mihitsy no tsy maintsy nijanona teny an-dalana ka zay ny tena nahataraiky be io dia le sampanana vo afaka ny tetezana io zany ny anontaniany lahy tena nisy tetezana marina tetsy aloha tetsy dia tokony vily miankavia lahy raha eo amin'ny sampanana io miankavia noho izy miankaviana raha ny lahy ka hitanao allô maninona ohatrany tapatapaka be le reo zao allô maheno ve maheno ka maninona hoe lahy nyfanontany koa hoe sao dia misy lalana avy hatrany dia manitsy raha mandeha amin'ity akavanan-dalana ity ridoda mpandeha manitsy amin'iny rehefa le mandeha manao mission any ka zay indrindra ngeo ohatrany efa tadidiko hoe ohatrany mifandray ihany reto lalany reto saingy za aloha tsy mbola nandeha tamin'iny mihitsy ka zay ny antony tsy afantarako azy tena taraiky be Ientso fa aleo aloha tapahako amin'izay ndry eny ary
Leo andray lalako amin'izay aloha. Nefa nazany koa aza mba malina ihany eny an-dalana ary indrindra mitandrema fa ny andro efa alina. Eny retsy misaotra indrindra dia mialatsiana ny elingelina e. Fa iza ny antso anao amin'ity andro efa amin'ny 4 alina fidosony ny antso teo e. Ay, hatramin'izao ange hono izy rodota ka mbola tsy tonga amin'ny fony. Hatramin'izao ve? Eno a? Ka mety nisy nahazo azy zany teny an-dalanako. Maty foana hono ny moto teny an-dalana dia voatery tsy maintsy nijanona matetika mihitsy izy. Izay mantso a. Tafaresaka ihany nefa izay mianadata amin'ny maraina ary indrindra efa nandresy lahatra aza ny hitondra fiara. Nefa nilazainy fa moto ny entiny fa izay ny vetivety. Ka rehefa natao révision tsara fotsiny ny moto iny tsy maninonako. Fa raha vao le moto fotsifotsy aloha ny entiny dia sahirana izy a. Ka iny mihitsy ny lasany aniko. Efa nilaza taminy fa na ny menaka amin'ny moto iny aza mbola tokony ho jerena daholo inge. Ka sa very tota nafantatra an'izany a? Eno kosa ny tokony mba niteny azy. Ka za nge tsy nafantatra an'ilay programa mihitsy. Raha tsy zany na zaza mety niaraka tamin'ny hidina tamin'ny mihitsy. Fa nga izy tsy niteny taminao ka? Tsy niteny ninina tamiko mihitsy izy. Zaza gaga nilazanao an'izany ny atoandro teo. Maika be hono io diany io. Raha ny tena marina tokony mbola amin'ny herinandro ambony iny izy izay vao mijery fandehan'ny asany. Saingy dadatonina navatra azy maika be araka nefa nilazaiko taminao. Fa inona hono ny dadatoratory e? Ka tsy nety nilaza ninina izy fa reny afatra ireny fotsiny nanafarany anay da ho tonga amin'ny maika dia maika. Ay. Fa hono ary doda. Hoe ahoana? Fa netsony teo ange hono ka hoe misy tsy tadidiny le lalana makany. Fa tsy tadidiny ahoana reny tsoa? Dia izay mihitsy koa raha saika anontaniako anaoko. Fa aiza izy zany zao mivery? Eo ambohitraizina afaka amin'le tetezana io. Eo amin'le sampanana io zany. Ka teo mihitsy izy ny antso teo e. Hoe miakavy hono sa miakavanana. Dia tokony manaraka miakavy ihany ko. Fa ianao vao viana le tamin'ny farany laza tamiko fa misy lalana tonga dia manitsy ary azo ny fiara le tsara ihany koa raha manaraka ny miakavanana iny. Eno a? Tsy haiko koa izay nahataitatranao amin'izany ka. Eny dia aiza zany no nalehany? Ka izy efa alina ity dia mieritreritra hoe iny koa zany no tokony ny andehanana satria maika an'io tonga izy. Ahoana tsara hoe reny tsoa? Ay tena azo ny fiara sy ny moto ale tsara mihitsy raha ohatran'izao. Za tokoa ve moa dia mbola andany fotoana iodina izy amin'ity andro efa alina. Tsy izay mahaingana no ataoko. Zara aza misy an'ity mantsy. Fa izy ity aloha zany zao no lalana mbola tsy nalehako mihitsy. Za nefa efimpiriny vezivezy mandeha aty saingy tsy mba mahafantatra ny fisian'ny lalana tahaka an'izao akory raha tsy ao anatin'ny amehana. Fa tena tsy mba misy fiara mifanena na dia iray aza hatramin'izay nandehanako teo izay aloha. Mangina tanteraka ny lalana. Ny andro raha teoko moa maizina. Andraso aloha somary hafanganina ihany ny dia atao farany tratra ny herin'ity moto ity mihitsy.
tsy afaka mandeha mahavitsony amin'ity lalatany tika voatery tsy maintsy mandeha mora mihitsy aloha fa so hikasoka amin'ny vato amin'ny lalana no matokana zay indray vao sahirana e mba mijanona re ohatra ny mary mijanona e ohatray dia mivakay kely mama tena saika vomarina tsy nanina ianao tsy nisy voankasoka akory ianao ve ka tsy maninona akory fa ianao aza ny tafapitika avy any amboniny moto nytengenanaoko tsy nanina ve kory ianao teo tsy maninona ka ty sandroko ilan'ity fotsiny no somary narary le vo lafika teo fa ianao kosa ve dia tena tsy nahita mihitsy teo e zany nefa eo avoanarabe mihitsy nanakananao sady mbola niantso ihany koa ka hitanao ihany fa ny andro maizina be tena tsy fankahitana mihitsy ny jiro moto koa tsy mahatodo lavitra ka efa tena kaiky kely teo ianao vao hitako eno ny feonao ny antso no reko fa tsy fantatro hoe avy aiza vo avy lavitra nefa ianao dia efa tsinjoko dia izay no nahatonga tsy ny salasala nanakananao avy eto avoany arabe mihitsy mba hitanao kanto za indray ny saika ny dominao so ihany fa tsara frein fa raha tsy zany saika zava-doza so aloha fa mba tsy nisy naninontsika e ohatray ianao ary ty jereo fa ohatra misy maratra nge amin'ny andronao e zany misy raha mbola mijininika manaraka mitarianao fa so dia mba voatona ihany ary ianao teo e nefa nge za teo ohatra tsy nahakasika anao mihitsy na dia kely akory azy e mariny zany e tafajanona ianao fa tsy nahadona asaingy za mihitsy no efa naratra andray fa naninona ka eny fa na dia ny fitafianao aza tarafiny jiro moto eto hita ho feno raha avokoa eno mbola vo zao aza no hitanao fa naninona ianao e ary iza ihany koa ianao ary avy aiza iza amin'izany fanontanianao be tabe zany tianao hovaliako aminao voalohany ary dia ianao ireriko ve ny nandeha tamin'ity lalana ity vo nareny feo moto anao avy lavitra dia efa tena faly fa ho avitra fa nahoana ka satria efela no ny tiatiavako vonjy saingy tsy nahita olona na fiara mandeha amin'ity lalanyity mihitsy na dia ray aza efa ho aty-pamataranandro maro izay zany ka karazany famonjena ho any fahitako anao finona ho any nahazo anao ny arambona ry aloha ry ny fiaranentiko dia izay no mamparatra ohatr' izao nanao accident ve eno dia ahoana tsy haiko sony fa ohatra ny efa fotoana maro ihany tsy nahatserovako tena tamin'izany midona tamin'ny vody azo lehibe ny fiara ary simba ny lohako no eniko nydona mafy teo amin'ny familiana dia io hitanao io zany rehefa natsiaro tena no niezaka ny voaky ny fiara aloha ny jery ny fahavoazana kanjo hitako avy amin'izany fa tena simba ary tsy nety velo intsony ny fiara andray rehefa tsy nisy fiara nandalo na dia ray aza teo amin'ny toerana io dia nanapa-kevitra any andeha hitady vonjy dia izao mifanena taminao izao tena nampalahelo tokoa izany nahazo anao izany raha izany ka fenao rery anga fa tsy mba nisy olona niaraka taminao za rery ihany no nandeha dia efa niantso polisy na fiara-pamonjy vonina ka na ny telefoniko koa aza angery fidy so tsy hita e zay mihitsy anefa zao no tokony atao voalohany aloha andraso hoe tena toerana tsy misy réseau koa ty tena tsy misy na dia kely akory aza
dia ahoana re zany e? Mba ampio re tompoko. Dia tsy mba matahotra ve ianao? Matahotra ahoana moa fa tsy azoko. Fa nga moa nisy nanapony anao accident ka. Ka na ny andro aza hitanao fa maizina. Marina tokoa zany. Saingy zany aran-lozy zany angeka mbola tamin'ny ny ora-tany hoany e. Raha tsy naninona ny fiarako, efa ela be any tonga tamin'izay toerana tokony alehako. Ay ve? Efa ora maro hoy aho taminao tsy nahatsiarovako tena sy nandehanako nitady vonjy. Dia aiza zao ny fiaranao zany? Ary aloha be ary. Dia ahoana zany no ataontsika e? Mba fonjeo re. Fonjeo e. Andray marina. Tena safotra ty. Teo izy dia nitambositra ampijoroana teo ary ny akarapoka amin'ny tany. Andraso aloha. Efa nanao ahoana ianao zay? Torana ianao teo rehefa avy nyresaka fomonja teo tsika. Ay, marina zany. Zay vao tsaroko. Ka efa tsy maninona intsony ianao? Efa afaka mitsangana e. Efa tsy manina intsony aho zao. Zaho koa tsy manana ninina azo atao amin'ity ratra amin'ny lohanao tiako. Aza misahirana ianao a. Fa isa moa le anaranao raha tsy mahadiso? Fidisoa. Ay, fidisoa. Misaotra fidisoa. Misaotra indrindra tamin'ny famonjena. Zaho kosa ny fitiavana. Fitiavana? Eno a. Nomena fitiavana fiderana. Fitiavana. Ohatrany hoe efa nisy nahenoko an'izany anaran'izany nefa taiza aroviana. Fitiavana. Mamerina ny fitady tiako fa ohatrany tsy mbola nisy toerana nahitako azy nefa. Dia le endriny izy aloha tsara tarehy a. Tena mambabo avy hatrany ny endrika mambikany. Dre, toa variana be fidisoa. Toa ataonao tsara jery a. Fa misy inona? Ka tsy misy inona akory e. So dia mieritreritra ianao fa olon-dratsy a. Tsy olon-dratsy akory ka. Andray kosa e, tsy nieritreritra an'izany velively aka. Miala tsiny aloha raha ohatra ka mime a. Tsy hoe zao fahavoazana zao mampime asa anatria. Saingy fotoana tokony hitrakana zao. Ary indrindra eritreretana ny tokony atao ahatongavana aingana ny tanàna. Fa ono a? Ahoana izay? Mbola lavitra be eto ve ny toerana alehanao? Tsy mbola misasaka akory aza ny lalako ry fidisoa. Zay ange mahatonga mana-courage teny io e. Dia ahoana re zany no ataontsika e? Raha mba afaka mitondra ianao dia aleo mba hiaraka aminao. Mialohan'izany nefa aloha andraso jereny ty moto ty sao sanatria dia tsy velona intsony tamin'izy le nianjera teo a. Eny tokoa. Tena avitra tsika ary fitiavana. Tsy naninona ve? Tsy naninona edalakorika. Lasantsy raraka teo fotsiny zao no mampanahy kely aho. Zany? Ny ataontsika aloha dia makany amin'le fiaranao. Mijery an'izay zavatra tokony ilaintsika amin'ity alina ity. Na dia ny lasantsy ihany koa aza mantsy satria tsy ahatonga antsika lavitra intsony ity a. Eny ary, ndao ariko.
Andraso aloha fa misy inona eo anaovy ty akanjo baty aloha fa tena mangatsika angeny ambony moto e misaotra indrindra dia miakarary fa nangy amin'izay tsika e tsy mahadiso ahoana izay fa mbola lavitra eto izany toerana alehanao any anosy mahavelona no alehako aisy izany efa eo amin'ny adiny ray latsaka eo angamba sisa raha miala eto tena tsy mahafantatra anara-tanàna eto mihitsy ay za mantsy tena mbola lavitra araka ny nambarako anao teo ny toerana alehako dia ahoana izany zao ianao any amin'izay toerana hijanonanao anao ajanao dia efa tsy maninona ka dia eo indray avy eo no mitady hevitra tena tsy afaka ny amelanao irery amin'izao kosa aloha e indrindra amin'ity andro maizina asa manany amiko foana ianao e za koa ngery fidy so efa zatra dia alina tahaka izao e fa ahoana ka za mantsy tsy dia tia mandeha amin'ny mazava izany fa nahoana kosa ka aiza koa nisy olona tsy tia mazava raha tsy hoe inona tsy haiko olo fantatra ao izany e ary amin'izay fotoana izay tokoa dia ho azonao ny zavatra ambarako anao fa inona ny tianao ambara amiko fa tsy azoko e fitosoa mangatsiaka io fino mafy ary ahy e tsy mampanina anao ve raha izay no ahazonao hafanana tsy maninona misaotra ary andray tena mamanala be marina ange zany tananao izany e marina e ka efa lany tamiko ny erifirin'ny alina tamin'ny nandehanako ny tady vonjy teo ange hoay e tena mangatsika be mihitsy ny tanan'ity tovavy ty marina raha tsotra nyreny petana glasy reny mihitsy ny eran'ny vatako fitosoa ahoana ka oka ihany zao ohatrany hoe misy zavatra tianao tenenina amiko ve saika teny fotsiny aho hoe hoay fitosoa tongotsika etsy aloha etsy zany na moto fa ary aloha ary le fiaranentiko izy zany ry amin'ny vody azo lehibe ry re marina tokoa zany ka andahoara aloha eny e tena vomafy tokoa zany fiaranao zany ka jereo raha misy jerena tsony ny lohan'le fiara ny fitaratra ny lohana vaky daholo ny kodiarana ihany koa vaky toraka izany ny ato anatin'ny ray feno vaky mpitaratra sy miosondraha na ny seza na ny sisiny varavarana araka nefa nambarako taminao fitiavana tena sura ve ianao fa tsy nisy olona niaraka taminao tato anatin'ity fiara ity ary nipetraka teo amin'io seza akaikinao io za ihany ka fa ahoana ny tenenanao an'izany misy trasina raha hafa avy eto amin'ny toeran'ny mpamily ary misy raha mitakosona hafa ihany koa etsy amin'ny seza ilany dia ilaza ve ianao fa anao avokoa reo raha reo e fa ho rahan'iza indray ary ho ianao ka tsy haiko aloha e fa inona mampiahiahanao e ary fanga fitiavana mifokasikara na dia ny fofon'izy ireny fotsiny aza dia efa tsy tiako mihitsy misy sigara lany hatreo amin'ny atsasany anefa ry nipitika ery ambany seza ry asala amin'ny hoe teo ampifoana azy indrindra le olona teo amin'ny sisiny teo no nitranga ny loza ka aiza re no hafantarako an'izay borikasikara any e ianao koa to be fanamariana tsy azoko mihitsy ka tsy zany rehefa mba ohatra nanaitra fotsiny iny e
sao mantsy dia misy olona mila vonjo maika niaraka taminao tatao anatin'ity fiara ity ka mety tsy tsaroanao vokatry ny dona mafy nanjolohanao. Tsy olona adala akory ry Fidisoa, tsy adala velively ka tsy ahafantatra an'izay nahazo aho. Andraiky io se eny mialatsiny raha ohatra ka nisy nanavitohana anao ny teniko ry fitiavana. Manoatra ianao no reny polisy ireny. Andray tena tezitra be ty tovavy ty ny amin'izay vombarako teo, nefa nge zava-marina ny lazaiko tsy hitako izay tokony hahatezitra azy amin'izany zao. Ohatra ny tovavy hafahafa izany izy eny mety no nilozana azo azy angamba. Fidisoa, fa misy inona mampieritreritra anao? Tsy misy inona akory mitady ny trousse de secours mampiotikodina eto io. Tsy ao ambany sezao ve? Tsy misy ninina ato na ny findayako ihany koa aza ngery Fidisoa, tsy fantatra intsony amin'izao na aiza na aiza. Andraso aloha fa misy torche ty hitsolovana azy fa tena maizina koa nge ato andraso arehatra aloha zay dia taiza hoaiza moa zany ny toeran'ny findayanao sao dia nipitika ny ivelany fa tena tsy misy ange ato dry fa nakaizy fitiavana teo. Fitiavana fangary tsy nijoro teto akaikiko teto ihany izy teo dia nakaiza tampoka teo. Fitiavana fa nakaiza ary izy teo sa lasa dia tsy niteny tamiko nefa ndeha ho aiza koa. Fitiavana fa lasa izy ianao teo fitiavana. Fidisoa, dry fa iny ty mampiantsoantso anao ty fa ty ary fa avy aiza ny poiranao teo ny tsy hitako nefa dia teto ihany ny antsoantso anao raha tsy nahita izay nalehanao. Teto ihany ako. Efa nijery anao nanodidina n'ity fiara ity nefa tsy nahita n'iza n'iza dia izay no nahataitra teo raha mipotra tampoka avy ihany ianao teo. Ka ty le trousse de secours fa nipitika lavitra tery ivelan'ny tery le izy dia nakazy teny ay ka mbola misy zavatra tadiavina ve? Tsy maintsy hitroka lasantsy avy amin'ity fiaranao ty aloha tsika ahafahantsika mandeha lavitra fa raha lasantsy ao anatin'ity moto ity tena tsy ahatonga antsika lavitra tsony ay ka inona no atao? Andraso alohanao anaovako azy ary ty mba tazony aloha ty torche ty. Fidisoa, aza tsy lovina amin'iny fa tsy tiako ka. Azafady re tena mahasosotra mihitsy ianao. Fa izanga moa ny tsilo azy an'le lampo fa azavana sendra ny tsy balotra teny amin'ny endriny dia nahatezitra azy. Jereo anke ty poziny fa tena tezitra dia tezitra tokoa fa tovavy ahoana ary ty ohatrany tsy mazavazava zany ka mariny fa misy inona tsy misy ninina ka tsy misy hitako izay tsy lovina fa raha mba afaka ahitsina ao aty amin'ny zavatra ataoko hoe ny hazavan'ny lampy azafady zao misaotra. Fidisoa, azafady azafady raha toa ka nanafitohana anao ny fahatezerako teo. Ohatrany mahabe fanahina daholo ny rehetra aminao ry fitiavana.
inona mampanahanao amiko e? Ohatrany tovavy hafahafa izany ianao. Lazao amiko izay mampanahanao e. Sa tsy afaka ny hamonjy ahy ianao? Raha izany dia tsy manina fa mandehana toy izy ny lalanao dia avelao aho eto hiandry fiara-mandalo afaka mamonjy ahy. Tsy izany no tiako hatongavana re. Tsy hoe malaina hamonjy anao akory sanatria. Ka tsy haiko izay mampisalasala anao hamonjy ahako. Fitiavana, ny andro maizina. Ianao ohatrany tsy hita tampoka dia mipotra ho azy avy any amin'ny tsy fantatra avy any. Sao indray ianao dia milaza fa matahotra hazavana. Dia ohatrany mampieritreritra hoe sao mba lolo ary ianao e. Marina e. Sao dia mba tsy olombelona raha ho ahy ianao ty e. Fa inona mampiome anao amin'izany? Ka le hoe sao dia tsy olombelonako. Dia raha tsy olombelona moa izany za dia inona? Matotoa? Manginy fotsiny ty ianao meme anatin'ny lozy ty. Misy olona hiara-ndoza sahala amin'izao ve dia mbola avita iome tahaka anao izao e? Ie, misy izanyko. Misy izany amin'ireny tantara amin'ny radio ireny. Fa tovavy ahoana ary ianao ty e? Zaho ary avy aty manatona kokoa aty akaikiko aty ianao. Dia ahoana? Efa namihinanao ihany teny ambony moto. Mety nangatsiaka be koa ngamba ny tanako ka vao maika aza lazainao fa matotoa. Izany tokoa. Ty raiso ny tanako e. Dia tsongoy. Raha azonao atao aza dia maka vaky mpitaratretsy ary didio amin'iny fa ho hitanao fa anderaha io. Taka io amin'ny lohako io. Marina aloha izany e. Matotoa ve dia anderaha? Tia nijironao dia tsy lova ety amiko fa tsy maninona. Fefa mba nitenanao fotsiny aloha fa tsy mahazaka hazavana ny masoko. Tsy izany fa nanao solomaso misy anti-reflet mantsy aho fa vaky tamin'io lozy io le izy ka tena tsy mahazaka hazavana mihitsy ny masoko. Ataovy e! Tanterao izay asaiko ataonao raha toa ka izay no hanafoana ny ahiahanao. Tsy omeko tsiny ihany koa ianao saingy voataiza tamin'ireny skoto ireny fa keliko ka tsy hananatahotra amin'izay zavatra mahazo azy izany. Raha iziko izao ny tanany dia tena tanan'olombelona ka toy izany ihany koa ny endriny. Malefadefaka sy mahafinaritra ery. Ny masony toa mangano ho any mitady tomany. Tsy olona fanahy izany ty fa olombelona. Ny saiko koa no efa lasa lavitra e. Tsy ohatr'izao kosa aloha raha matotoa e. Ka ahoana? Afaka ny ahiahanao? Mahafinaritra ty tovavy ty ka. Fitiavana. Ohatrany mitady ho raiky pity amin'izany a. Fitiavana. Fa mangatsiaka nga ianao? Iatso fihiniko ianao raha tsy mampaninona anao. Misaotra indrindra fidisoa. Efa tokony handeha amin'izay ngambontsika. Rehefa vita izay nataonao? Efa ampy izay lasantsy azontsika izay ka mahatonga antsika ny an-tanàna tsara izay. Eny ary e? Miaraka amiko mody ny an-tanàna ianao aloha dia any ianao miandry ny andro mazava dia afaka miantso vonjy mampandreny fianakavianao. Tsy maninona izany raha tsy manahirana anao. Indrindra ny vadinao. Vadiko izy. Fa nga zaho mbola manambadika.
ay ve dia mipetraka rery izany fidisoa. Raha ny tena marina dia any amin'izay toerana esako aho no mipetraka fa tsy manana trano raikitra na izanay izy fa rehefa ny Antananarivo ny asako dia ao amin'ny anabaviko aho no mivantana. Ay, Ny asa ataoko mihitsy mantsy no mitety faritra. dia asa izany izao no alehanao aty sa? Tanindrazanay anosy mahavelona. Ay, avy aty mihitsy ny fehivianareo. Ie, tsy asako rio diako aty izao io fa raharam-pianakaviana. Dia inona nahatratra maizina anao tetỳ an-dalana? Sy mba matetika motoako teny an-dalana dia izay no nahataraiky ahy. Fa raha amin'izao oro izao ihany koa tokony efa ho any an-trano aho. Soa izany fa nanitsy tamin'ity lalanyity raha tsy izany tsy nahitanao. Le vo afaka nitetezana? Ie, Ka eo amin'ny toerana io angeondry fidisotra ny malaza hoe misy lolo hoe tsy haiko raha efa heninao. fa misy lolo ahoana? Tsy haiko izany no tenin'ny olonako. Tamin'izaho nandeha taty talohan'izao niaraka tamin'ny dadako no nitenenany ahy an'izany. Aizako hoe Marina e. ka izany efa izao vo avy nandalo teo amin'ny toerana io mihitsy. Toa tsy hitako izay hoe misy inona eo sa misy inona ko. Dia izany lazainao fa mahatotoa. Ny anao kosa miala tsiny ho ahy. Dia efa tsy mahatotoa tsony ahy izany izao amin'ny fidisoa e. Fa ahoana aloha ny ilazanao fa misy an'izany ao amin'ny toerana io e? Izany ho ahy, indrindra ho an'ny olona mitondra fiara. Dia raha nandinika ny zavatra nahazo ato koa angary fidisoa dia tena mieritreritra hoe ohatra ny mitombona ihany izany e. Fa ahoana tokoa moa izany nahavoanao e? Ohatra ny aingana be tamiko avokoa ny fisehoan'ny zavatra rehetra. Tampoka be ka tsy nahafahako ny feno familiana intsony fa dia mifatratra tany amin'ny vodihazo lehibe io. Ka raha miala n'io tetezana io mandra-pahatonga amin'ity toerana nahavoanao ty ange ka mbola lavitra e? Mbola misy 5 minitra andehanana fiara angambo io. Saingy teo no nanomboka ny fisehoan'ny zavatra hafahafa. Zavatra hafahafa ahoana? Ohatra ny nahita fiara teo anoloako aho ary mbetika any aoriako. Fa fiara ahoana Tsy izany? fantatro hoe indraindray nefa izy io manjavona tampoka. Teo nahatsapako fa ohatra ny misy zavatra hafahafa izany. Nanomboka n'andro 2 ihany koa izay rehetra jereko. Eny fa na dia io arabe io aza dia ohatra ny hoe mizara 2 hatrany. Nanomboka teo amin'io tetezana io indrindra fiara io nanaraka ohatra izany. Ary teto amin'ity toeran'ity indrindra dia ohatra ny hoe hifanena amiko izany izy io ka nanitsy ahy mihitsy. Mety ny atairana amin'izay ka io namely azy evoky ny arabe io. Dia izay. Izany ve? Ohatra izay no nanjoa teo. Dia aiza nefa izao io fiara io? Tsy haiko. Fiara golf fotsifotsy izay le izy. Mijiro ny ilany ihany mirehatra fa ny ilany kosa tsy mirehatra. Hatramin'izao tsy fantatro na lasa izy io na lasa aiza. Fa izy mifanena tamiko izay no nahitako azy farany rehefa nandindondindo na trano mandra-pahatonga teto. Mba lalina koa izany tantaranao izany ka. Izany efa nandalo teo. Tsy nisy ninina ho aho taminao. Asa? Mety izaho ihany angamba izany no tiany misehonako. Ohatra ny mampatahotra kosa ny zavatra tantarainao izany ka. Ianao tia koa ka anosa? Ka ery hafahafa ange ny resaka eto e. Ka na eo azy izany inona no tokony atahorana azy e? Fa ianao ngary fitiavana tsy matahotra. Ka na atahotra aza inona moa ry fidisoa ny vita ny tahotra? Raha tahotra izany dia tsy hanao inona fa hery sy hafina fotsiny. Tsy toy ny vehivavy rehetra ianao ity ry fitiavana. Marina e. Tsy toy ny vehivavy rehetra fa tahaka ny matotoa.
fidisoa tena tsy mety velona ntsony ty moto ty e efa tapitra nyjereko daholo no mety ho olana rehetra fa tsy hitako mihitsy e dia ahoana zany tsy maintsy manohy ny lalana ny tongotra tsika aleo ary izay e tsy mampaninina mihitsy dry toa tsy taitra akory ty ianao ka zangery fidisoa raha ny tena marina matahotra mitaingina moto e saingy tsy sanytenanao zany ve tena marina e tena tsy mba mitaingina ny izy tony zany mihitsy fa fiara foana ny mahazatra ka naninona ary ny tsy niteny an'izany tamiko ianao hatramin'ny voalohany e ka raha niteny an'izany hamonjy akory aza ve ianao tsy navelanao irery teo tena leoko ny afy amin'izao mba lalina koa ianao ty ka zao zany zao tsika voatery tsy maintsy mandeha ny tongotra mamaky vaky tendrombohatra 3 eo angambontsika dia tonga any amin'ny misy anay tsy manenina mihitsy zany e ka andao ary e efa mifiry zao oro zao amin'ny fito oralina aiza koa dia vo amin'ny fito zao e mijanona teo amin'ny orana voaty ilery ty raha ny tena marina gaga mantsy efa misasakalina mahery ihany zao anoano mihitsy dia mba ahoana hoy zao ny olona any aminareo amin'izao fahataranao zao e dia tsy mitaintaina sy tsy mba mieritreritra ny antso anao very zareo ka zange efa fantany fa nandeha aty e efa fantatry data fa ny aksidana azo anao ka efa fantany koa zany tsy azoko inona moa ny zavatra tsy fantany e fitiavana fa fantany ahoana fa nga efa ny antso ny olona tany aminareo ianao zaza milaza aminao fa very ny findaiko izara ny antsoko eo ka tsy azoko ange zany e ahoana ny lazanao fa efa fantatry dadanareo no mahazo anao fa aizy dadanareo any aminay iziko fitiavana tsy efa manindry mandry azy ve zao ianao e tondray aman-drainy sy ny zanaka manana tsindry mandry rehetra rery fidisoa ka resaka tsindry mandry ve dia ahafahana mitompo teny fantatra ny fahamarinan-javatra ray e matetika ny ahahany dada amiko tsy misy mivoana fidisoa mety hiteny ianao hoe hafahafa koa zany nefa dia izay marina ary efa matetika izy na zany tratra ny toy izany mba lalina ndray zany ka tena misy zany fifamatoran'izany ary minoa ianao ary ny vadinao ka vadiko eno inona ny mampimenao amin'izany e fa ny fijery ny fidisoa nga efa manambady tsy haiko akavitsiana aloha ny vehivavy tsara bika manendrika tahako izao no mbola tsy lasandry zalahy e mbola tsy manambady aka mbola tsy manambady hony izy ko maninona moa zany raha tonga dia ararotika eo amin'izao ny resaka eno misady tsy manan'olo tiana ihany koa fitiavana tsy hoe akory ao anatin'izao zava-misy zao no nararotako anao sanatria fa vo nahita ny endrika ao kanto dia efa baby taminao ny foko fidisoa fitiavana tianao tsy nikivera namboraka an'izany taminao fa maninona ianao no misento mo izay minitra vitsivitsy ny onantsika teo izay ve dia ampiahafantaranao ka ahasainao mitory fitiavana amiko fanahoana kosa moa tsy voafetra ny faharetan'ny fotoana ny fitsirian'ny fitiavana ary fitiavana ataoko fa betsaka tokoa ny fitiavana mitsiry anatin'ny kisendrasendra sy ny tsy apoizina tahaka an'izany amin'ny tantaram-pitiavana rehetra
tahaka ny azo mety ihany koa hoe fitiavana taitaitra fotsiny ihany zao anao zao. Tsiry fitiavana tena tianao amin'ny foko rehetra. Na ihany koa babony endrika sy bikako fotsiny ianao. Fa zao tsara tarehanao zao ve dia mitaka sanatria? Ny endriko tsy hamitaka anao fa ny tantarako. Tsy fantatro ianao fa tiako fotsiny dia izay. Fantatrao ve fitiavana? Tany am-boalohany raha vao nahita anao sy naheno ny anaranao aho dia nanontany tena fa toa anarana ohatry ny efa reko le anarana. Nefa raha ny endrikao toa tsy mbola hitako akory. Ny anarana Tanimboanjo ny fitenenana. Betsaka ny tovovavy no manana an'izany anarana izany. Zay mantsy ho aho. Zay tsy dia nandeha fasako fisainana lavitra ny amin'izany. Tsy haiko mety tamin'ny eritreritro na tsy haiko tamin'ny nofoko efa ela be tany angamba no nahitako anao. Ianao tiako matsikaiky. Dia raha efa hitanao tamin'ny nofonao zany aho taloha dia ahoana nafantaranao aho tamin'izany? Tsy haiko. Tsika sy ianao koa anatina andro maizina no mihaona dia be dia be ny zavatra tsy takatra ny saina angamba. Ohatra ny foron'ny eritreritra fotsiny. Toy ny inona ohatra? Toako. Lazainao fifahitanao indray a? Ka tsy fantatro rery fitiavana. Marariko ny lohako mieritreritra an'izany resaka izany fa ny fangatahako anie mbola tsy nahazoko valiny e. Le hoe tia ianao? Fitiavana. Aza maivanina moa fa tena mahavesa danja atao anatiko ange izany e. Tsy manamaivana an'izany aho akory fidisoa. Saingy aza asiana saingy intsony moa e. Saingy avelao aloha ianao ahafantatra vao manome ny valiteniko aminao a. Mahafantatra anao nge a? Tsy mahafantatra ianao. Tsy ampiahafantaranao aho amin'ny fotoana foiny rahantsika teo. Iany ary fantatro fa tsy tia ianao. Tsy mampaninina zany saingy tokony hitsotra amiko kosa ianao e. Sanatria akory hoe ny fitiavana anao tsy anana akory fidisoa. Tianao tokoa. Ka nahoana no asiana sakana indray zany e. Ny fitiavana dia ampy ahy. Ka na tianao aza tsy afaka niaraka velively tsika. Fa iny tia matatiatranao ty mifoaza aloha e. Fa mifiry zao andro zao? Amroa maraina. Le ty vo amroa ve? Mbola roviana raha nga vo amin'ny enina ifoazana. Dia zao le olona dia efa voazonao sady. Ka tsy mety mahita atory ary e. Fa inona nefa tsy mampatory anao e? Kabe mokabeko. Reny tsotia koa ny aiza koa zay moko fa aza mirediredy eo anao raha nga. Ai, enao koa. Ka hatraminy antsony fidisoa teo a dia ohatra misy zavatra mampanahy zany e. Fa misy inona rentsoa? Ka miantsa azy amin'ny telefony any ange a dia tena tsy azo tsony mihitsy izy. Tena tsy tratrantsy foana. Fa nga moa toerana misy réseau misy azy any ka. Any nebakeba tendrombohitra any ve mo ho tratranto zany raha tsy izy mihitsy miantso anao? Ka raha amin'izao orizao ve tsy efa ho tongany izy? Ao amin'ny dadatoa ataoko misy réseau tsara. Fa oviana nefa ianao zao niantso azy farany. Tena tsy nitsahatra niantso azy mihitsy amin'ny minitra vitsy tao aorianany antsony ateo iny. Ka mety misy olana ao azany ny findayany. Na asa mety mbola tsy tongany izy zay. Indrindra raha za moto matimaty zany netiny any. Ka zay mihitsy ange mampanahary dody e. Hoe sao dia maninona any ny anadahako. Ny sainao koa dia efa lasa lavitra raha izany. Marina e. Tena ohatrany tsy mbola nitebiteby takizao mihitsy ange ary dody e. Ka inona moa ny azontsika atao eo aminao raha fa tsy miandry ny andro mazava?
na miandry izay ahatongavany any toerana ka etsony ianao engane ka tsisy anjo azy any ary efa mba hananana ny antsondry dada to ve nefa ianao tsy misy mandeha daholo koa ny telefonina andry zareo any karaha izany tsy hitako izay atao amin'izany atombeno ny sainao fa mety efa tongany izy izay ary matory amin'izay moa tena tsy mandra ny saiko ry-dota raha mbola tsy maintsy mandra-pahazavan'ny andro izy dia tsy maintsy mandeha ankoatsika misina no mijanona tamika ianao fitiavana jereo angeny manodidina anao fa misinona tsy tsikaritro ao ve inona ny tsikaritro maisina be daholo izao izay jereko eo izay no hitako eo sa ianao mahita inona eny saingy ohatry ny efa nandalo teto amin'ity toeranyity angetsika zany ve marina teny efa nandalo tetontsika vao tsy ela teo akory izay nefa ohatry ny efa ela ihany izay nandehanantsika tongotra teo izay za aloha ohatra ny tsy mahamarika an'izany za koa variana sady miresaka aminao dia tsy mahadinika loatra andraso ange hitanao io inona izany andraso tsy loviko tsara hitanao azy io vakim-pitaratra nraikitra tato amin'ny faladia kiraroko tato izy io ary tsaroko fa teto eto mihitsy no nikosehako azy tamin'ny tany mba ielany tato amin'ny faladia kiraroko tato dia io izy io izany no manambara fa efa nandeha teto amin'ity toeranyity tsika ary fitiavana ko raha izany no izy tsy voany tambery-tany ve izany tsika misy zavatra tsy normal zany savy ianao tsy mahatsikaritra an'izany ka zange tsy mahafantatra ny toerana ty hoy amantsy ianao ry fidisoa ka na za koa zange sange raha ny tokony ho izy ho aminao dia tokony efa akaikitsika dia ahoana ary izany ahoana rety jerenao ry aloha ry izany io ry hitanao ndraso ohatra ny misy tanàna kely ireo eno ko tsika angamo teo nahita andreo tanàn'ireo raha toa ka hoe lalana efa nandehanantsika araka izany ambaranao izany ty fa ahoana ary izany tsy manofy ve lo ianao ty fa manofy ahoana aminao ka olona roa be izao tsika fa tsy hoe za rery akory mety ho fanavotana ho atsika io ry fidisoa andao aingana anatoneny marina tokoa izany aingana re fa ahoana koa ary izany ohatrany tsy mazava amiko ka dia ahoana koa nefa mivakim-pitaratra tamin'ny faladia kiraroko iny tsy indrery ihany fa ny toerana manodidina mihitsy ny tsikaritro fa efa nylalovana izy fitiavana avokoa mandeha izay sady miresaka dia ty afaverina eo amin'ny toerana iray ihany tsy indray mandeha ihany saingy talohan'izay ihany koa rano marina dia efa indroa izay ny tafodina teo amin'ny toerana io ny fiahiahiko an'izany mihitsy no nanitsanako an'iny vakim-pitaratra iny teo saingy tsy santeny tamin'ny fitiavana dia ahoana ary izany fa tanàna ahoana koa ty ry fitiavana misy olona ve zao amin'ireo trano ireo sa fa nahoana moa tsy hisy olona ka fa tao mangina beko fianao ty ve adaly fa tadiavinao ikotaba indray amin'ity andro alina sa mieritreritra ny ahita olona mandro komby amin'izao oro izao ianao na olona mitoto vary
mbola ao anatin'ny toromasony daholo ny olona amin'ny ora tahaka izao. Za ihanga. Ka tsy hitako mihitsy izay mampiazoazo anao eo fandao. Oay, fitiavana, mitandremo ianao fa alika io a. Ohatray marina. Tena alika masiaka ity fa mitandremo ianao. Aza mirosotsony aloha. Tena tsy tazako mihitsy ny viny teo. Dia ahoana? Vao mihetsika tsika dia ho rambasany fa aza mihetsika fotsiny aloha e. Petraka! Petraka! Iny koa sy fa misy olona ka. Zovy! Iza! Manao ahoana tompoko? Manao ahoana ianao tompoko? Fa vaizina reo zany. Avy lavitra ary mila famonjena izay tompoko. Aza matahotra tsony nareo fa efa voataziko ty alikitika tsy hinana nareo tsony izy ka. Tena masika be le alikanao a. Io ny namako miara-miambina tanàna amiko eto e. Manana mpiambina mahatokotoko ianao tompoko. Ary tena manao ny asany mihitsy izy fa tena tsy misangisangy. Raha elaela teo ve no tompoko? Tsy efa laniny teo izay? Ka izany ka moa mandeha lavitra izany fa miodiody eto foana mandritra ny alina miambina an'izay olona diso lalana takanareo izao e. Fa nga moa dia izy foana ny olona sendranay toa an'izao ka. Andao aloha e. Mandrosoa aty an-trano fa aizany dia ho eto fotsiny ve ny resaka. Ieno a? Sady raha fahitako anareo roa izao dia vahiny avy lavitra tokoa nareo a. Iany tompoko. Mandrosoa ary e. Ie, ka ahoana ny anareo roa reto e? Fa naninona ny dia alimbe tahaka izao? Raha ny marina tompoko dia nanao accident taria varatetezana taria ny fiara nitondra azy ka izay no nahavoa azy tahaka an'io. Ary sendra nandalo aho no nahita an'izany rehetrarehetra izany dia izao tafarako izao izay roa. Nitondra moto ihany koa aho saingy maty ihany koa ny moto nentinay dia voatery tsy maintsy namakivaky tongotra n'izay lalan-davitra izay ka tonga teto amin'ity tanàna ity. Fa andeha ho aiza nareo izany izao? Rehefa tonga ny nosy mahavelona izay dia efa mety. Serery no mody any anosy mahavelona ve izany? Ie, saingy rehefa tonga any ve moa izy tsy efa hita izay atao azy e. Itovavy efa tsy dia zoviana amiko. Saingy se dia hita mihitsy fa vahiny vao tonga. Ha? Maninona? Zany e. Fitiavana. Fa nga ianao mahafantatra ny oranga io? Tsy mahafantatra azy aho ka. Ka ahoana ny ilazany an'izany e? Tena tsy mahafantatra anao velively atompoko. Tsy zavy kelindra Marguerite akory ianao? Marguerite no anaran'ny bebe ako avy amineny. Ieno a. Izay nge no lazako fa ianao tsy vaovao amiko izany e. Saingy ianao no mety tsy mahalala. Fa taiza nafantaranao amin'ny bebe ako raha izany? Zaza niara ny lalao nke izay sy raha Marguerite reny be anao reny e. Mahafantatra izy. Ary efely izay no tsy niona fa vao tamin'ny herintaona indray azy ao vao tafahoana sy tafaresaka taminy a. Vo maika tsy azoko. Fa ahoana e? Voalohany aloha tena tsy mahatadidy ny endrika ity rangahy mihitsy a. Faharoa manarak'izany raha ny fahafantarako azy dia tsy misy fianakaviana akory aza aty amin'ity toerana ity. Za mantsy mandalo fotsiny no aty. Ieno a. Ianao tsy ahalala velively raha tsy manomboka androany e. Satria tokoa androany avao hitanao. Ary mety hifanerasera aminao matetika tokoa aza. Reto andraso aloha fa tena very a. Tsy misy azoko na kely aza. Fa tena misafotofoto be zany resaka rehetra izany ka. Amin'ny mahavahiny an'izany tsy azahoan'izay azy. Tsy mahagaga mihitsy akory izany. Ary na hitovavy koa aza mahafantatra tsara an'izany. Mahafantatra iny ny fitiavana? Mahafantatra izany fitiavana fa tsy mahazo resaka? Sa inona ny fanazavana tokony hanampiana an'izany rehetrarehetra izany? Ka na za koa aza nge tsy mahazo an'izany e. Inona ny tsy azon'ry e? Ianao milaza fa mahafantatra amin'ny bebe anay? Ieno a. Efa ely izay hoa taminareo teo ny tsy tafahoana raha tsy vao tamin'ny herintaona indray. Ka izay indrindra. Fa bebe nge ka maty tamin'ny herintaona e.
a natolotry ny ase amin'ny radio anareo teo fantatro ve fitiavana na nofo sy rà fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratany sederanantenaina rabearinala novy aloha amin'ny saolo rakodina nahary sy nanja miaraka tamin'ny rahalala faly Christophe Rabearimanana nandray feo sy nandrindra raha teknika mamy arivony na natontosa nanja raha safondrakoto